Andriamato Rivo Rakotovao, Front National ny antoko ASVM. Isan'ny narahantsika moa zany ny mikasika ny atao hoe raharam-pirenena amin'ny ankapobeny mihitsy ity fanapozinana ara-tsakafo ity, ary dia nisy ireo faneho-kevitra nataon'ny mpiaradia amin'ny filohan'ny repoblika sy ny tenany tao amin'ny fahitalavim-pirenena alina. Raha atao indray mikapoka moa zany dia hoe fanapozinana teo amin'ny samy fianakaviana ity raha ity, inona tokony azo andrikanany reny zava-misy reny. Ny voalohany aloha ngamba dia io zany aty amin'ny fijeriko an'ilay ataoko hoe scénario napetraka zany, ohatra ny mijery film ianao fa ny tsy ampy banga teo zany tsy ampy sisa dia ohatrohatry ty resahany ity dia ny olona ayahina sy ny ataoko hoe ny bavolombelona, satria misy velona reo olon'ireo, nananavana ny tsabo azy reo olon'ireo. Raha teo reo dia tena film ray manontolo mihitsy iny. Zay zany ny montage amiko mba hitaritana ny olona hoe tena izy. Miditra amin'ny votoantony kely za zany tsy te hiady varotra hiady hevitra be loatra amin'ilay hoe fanapozinana ve, fa nanaitra fotsiny dia zao efa vita angany ankety reo olona, efa vita, efa tapitra, efa mijanona angany ankety no manao an'ireny ny fitondram-panjakana. Afaka amin'ny fomba hafa izy nampiseho satria efa be ny fitakiana, dia azoko tsara le hoe tsy maintsy mba mamaly amin'izay kosa fa za zany raha mijery an'ilay izy dia efa tena hoe fantatra zareo mimeloka ity ny zao ity ny natao ity ny zobaviny aty, dia mijery an'le filoham-pirenena mitanisany ty fiainan'le olona tsirairay ity. Dia io zay hoe eny amin'ny tribonaly kosa agnamby ity fa tsy ao amin'ny lapam-panjakana, satria tsy dia mahita an'ireny indrindra zavatra manahirana amin'ny fiarahamonina toy ireny. Sao dia mba misy diso ireo olona, sao dia mba misy tsy ampy, sao dia mbola misy hofenona, dia iza ny herehana any amin'iza ny anontany sisa ko ny filoha efa nanapaka fa io no izy fanapozonana io rety nanapozina azy mandeha ny ankety. Efa nisy niaiky tamin'izy ireo izy ohatra zavatra rehetra io ohatra zavatra rehetra io misy miaiky, fa nisy niaiky zany dia eritreretina hoe fanapozina eritreretina ozy fa rehefa mbola tsy tapitra ny zay ny mahatonga an'ilay hoe rehefa mbola tsy voasazy le olona dia mbola eritreretina foana fa tsy meloka inculpé fa tsy coupable izy akory. Ary fitenena efa manaitra zany dia reny tsy afaka hivoaka amiko tsy afaka hivoaka ivelan'ireny intsony ny fitsarana, satria efa nifatsihanao ary amin'ny ambony indrindra filoham-pirenena no mamantsika hoe tiano izy, nefa ny procureur de la république tsy solotena ny fitsarana mbola milaza hoe mitohy ane lay fanadihadiana. Zany mampaharitra le fanadihadiana satria zava-doza no mizahatra nataon'le olona raha sanatria tena nanao le olona. Milaza moa zany izy fa nanao avy eo za tsy miditra amin'iny, fa ny anazy zany fitantarana akaben'ny firenena mihitsy hoe maninona ny instance ambony indrindra eto amintsika ny atao hoe filoham-pirenena, tsy mampangiahy Andra Jeolasy fa le filoham-pirenena no miditra anaty scénario ohatr'ireny ka mampangina ny rehetrarehetra ireny. Zay zany ihany tena anisany magaga. Ary raha reny ho any natao averiko nay mandeha tsy ataoko vazovazo mihitsy, tokony nampidirina teo, nenona teo koa zany ny manana amin'ny maty, satria manana ny filazana izy. Tokony nenona ihany koa zany ireo olona efa nahiahinana gadrainy reto, ataoko hoe nahihina foana na dia nanao avy eo ary izy, satria tsy vita ny fitsarana mandao ry izy enona satria rehefa miresaka zany ny olona be dia tsy mahazo miteny tsy mahazo manao an'izao. Zay manahirana io fa maninona lasa matahotra olona fa zahavo izy fanjakana ao anatin'ny asany izy. Eo nidirako amin'le faharoa eo hoe fiandrasana an'izay ve nataoko nampitavozavoza ny fandraisana teo amin'ny lafiny fitsaboana an'ireo olona marary ireo. Ny fiandrasana an'izany rehetrarehetra zany ve nandeha aloha ve zany ilay resaka ijerevana izy amin'ny meloko amin'ity sanatriaviko toy zay niezakazaka nakany amin'ny anavitra ny ain'le olona aloha.
za metraka fanontaniana ny haino an'le olona za tsy professeur be ny professeur médecine ny haino azy mihitsy a de ozy avatra hoe tany zany ny tena azakazaka raha tosika ary misinga kely mba nanaitra rehefa namaly le tany Strasbourg raha ny filaza ny rehetrarehetra aloha de olona anankiray ihany a no nangalana tao amina anankiray nalefa tany fa maninona nefa 2 andro taorina 3 andro taorina zany efa firy ny maty efa folo mahery ny maty tamin'izany dia fatelon'izay eo amin'ny lafin'ny fitsaboana mba mahagaga anahy ihany satria fantatra lisa zavatra acte criminel zany mety ahihina maninona ny idina sady mivaravarana hoe tsy nalefa mihitsy ny atao analyse-na botulisme satria efa fantatra efa tsy botulisme io anao enquête criminelle ve anao tompoko de hoe tonga de idinao fa tsy mifanoan'ny olona raha mba mijery ianao de tena sokafany daholo mihitsy aloha ny éventualité rehetrarehetra mety zavatra mety hitranga rehetrarehetra mba gelana amin'ny sanatria mety ho diso fa maninona ny tonga de nidina fotsiny na izy inona ny antony mety marina hoe tsy mavita niana fa de namarin'le ministre maly moa zany hoe nalefa ny tany Strasbourg le satria any fantatra tsara tsy mijery ny botulisme any nefa zay de efa manamafy fa tsy botulisme io de makakana ihany zany hoe raha ohatra mantsy la izy hoe zavatra tsy nahatena nga de any fa zavatra ngeza be filaza madame procureur hoe migadra mandra-pahafaty any ny olona navandoza tamin'izany tokony sokafana daholo zany mety rehetrarehetra hoe sao de zao mba par élimination aloha le izy any le lafiny fikarohana fa na zany lafiny fitsaboana no mamperitreritra hoe mahoana no manao an'izany lay ministère santé zay nandefa meloa amehana ny resaka fitohizana raha mpitsarana no ny amehana namaly fa raha faratsy ny namaly name vaovao ny teniny zava-misy tamin'ireo fianakaviana manamanjoro eo satria zany manakorotana ankehitriny na ny teny ary nareo maly le olona efa tena anatin'ny very tanteraka tonga amin'ny teny le raha-pianakaviana io resy zahay satria ny fomba tantana ny fitondram-panjakana ny communication zay nataony fomba fiteniny sy ny sisa na tonga an'izany rehetrarehetra zany isan'ny hoe nanaitra ny raha nyrehetra ihany keo tokony mikasika an'ity valanaretina na ny tazomoka ny Congo ty rehefa olona efa maherin'ny zato ireo atao hoe maty hatreto aloha zany mbola tsisy taremarika officialy fa de mbola miandry an'izay ny rehetra asa hoe mampalahelo le prétendazany mampalahelo malagasy satria reny tokoa mahatonga ny olona mieritreritra hoe misy malagasy veritretina fa tsy lara-pahamehana eto amin'ity firenena ity satria tokony hitovy mihitsy zay ny fanjakana mitovy eo anoloany zany manahirana eo alohany tsy fahasalamana zany efa fantatra reny zone Congo reny reny toerany reny fa reny dia faritra ataoko hoe be lavitra ny olona voan'ny tazomoka fa fantatra zany nanaovana ny tirarehtra ity mety nanao ihany le fitondram-panjakana mety misy fadison'ny olona tany angamba mety misy tsy fahalalany fa eo izy ny tena mahatsapa hoe tsy eo akaikina ny fitondram-panjakana ary zany na tonga n'lay gouverneur iny ny teniteny foana eritreretiny fa tamin'ny andro 1960 ngambo zao ka hosaromany fotsiny amin'ny kabary ataony ny zava-misy zay mampalahelo ao amin'ny faritra zay adidiny de nidiny fotsiny satria matahotra ve sa so de raisiny olona ahoana nefa hainy olona ny etsehana hoe tsisy an'izany aty aminay aizy zao iny olona iny aizy iny olona iny jerepotsiny iny olona iny sa nampiteneny ny olona ampanginy fa tsy marina zany fa ny député no miteny an'izany zareo ma raha vao miteny ny olona tsy andry zareo de disy foana de namarininy rehetrarehetra zany zao fa mandanga manafina le tokony andraikitra ambony zay atokisan'ny fanjakana mifehan'le faritra tsy malala akory ny zavatra mitrangany aminy fa tonga de ny azy de hoe tsy misy an'izany ihany photoshop ihany ka eo no lazaiko hoe manahirana eo am'izay ka le fitondram-panjakana mandeha indray le serasera maniraka amin'ny filoham-pirenena ataovy action gouvernemental makanjy sy CVO za moa de mba miandryandry ny mba manampaizana malagasy hoe atraiza moa zany no ataoko hoe ny tokony atao amin'ny zany sehatra fa avo be zany ny fahavoazana eo amin'ny lafiny palio fa mifindra be zany eo amin'le tanàna inona le atao inona ny tonga ataon'ny olona akoatra ny hoe voalazanao teo
hoe tsy tonga any akory za moa zao de manontanytena o vino zany CVO ampiasaina farany satria raha mba hitako teny pharmacie mantsy a ivitanareo ohatran'ireny le limonade na le citronade efa mizara reny ny anany mijanony ery ambany le vainga andeha ery ambony satria fa lany andro lany taty tsy fantatro za tsy nahita maso fa de manontany tena ihany aho hoe izay ve mifanefitra tena ao anatin'ny fahamaizana ananatsika ka de mbola eo any am'le hoe zany kenikenina amina zavatra manipulation na opinion hoe mba anadalana ampangina fisainan'ny olona fotsiny fa vonjeo aloha le olona marary zay ny asan'ny fanjakana veriko foana vonjeo le prétendance na marary rehefa aveo nareo manao communication nareo rehefa aveo nareo manontany an'izy hoe maninona kay nareo tsy nanao rapport tam'zany maninona tsy nalan zany ministre raha tsy président maniraka an'zareo andany nareo makany fa maninona zany ngary tonga ray andro fotsiny tao zany aretim-beny findra irany ikongo zany misy chef district any misy raha tsy diso misy préfet any chef district any misy raha tsy mangaiky amin'ny ministère ny santé any inona dôly nataon'ireo olona reo nitehaka milaza fa mandeha tsara daholo ny any zay ma tsy manahirana zay le lazaiko hoe tena mipolitisena loatra ny administration tena natao mihitsy zay hoe de ny ataon'le olona tsy miteny zay zava-misy izy fa de zay tsara ny fanjakana ihany zay tsy mety any amin'ny any afenina de mandeha Madagasikara mandroso Madagasikara nefa de jerenao zany tsy milaza hoe voandroany vo nisy palio tany ikongo tsy miteny an'izany mihitsy akory fa ty fanafenana lava ny zava-misy ty indrindra eo anoloan'ny ain'olombelona raha hoe lalana tsy vita iny mbola vita eo rapitso hoe arenina ndray jiro tapaka io arenina io rapitso hoe fa ny aina tsy ananapiry fa maninona no masahany zany ro raha tsy mangaika mpanjakandreo matahotra ministre ve zay hoe mibaiko ministre tsy mahazo mame rapport nareo fihinany rapport ataon'ireo directeur ny santé publique any amin'ireo faritra reny manabela mosina manao politika fotsiny nefa zany ny anina vo alerte ane zany tena alerte alefa mihitsy zany ohatra eto zao ohatra matsiaro an'izany mihitsy za tsy mitsinona am'zany za tsy mahay an'izany tamin'nisy rongatra be ny peste tamin'ny 2017 zany ny tena hoe alerte tsisy inantsony fa tonga de lasa daholo zay tokony natao ary tsy nanafina ninina fa mba afantaran'le olona zao nanio zao ny fepetra tokony raisina zao ny fitandremana atao satria nisy an'le peste pulmonaire eto amintsika zay mifindra amin'ny alanan'ny olona miainen'ny olona de anina fanenjehana ny olona le taxi brosy niala tamin'le tanàna tsy nafenina zany tsy namenatra zany marary le izy marary ianao mijery hoe zao andro zao veragna mbola isisan'izany peste zany ndray tsika fa zay misy aloha vonjena aloha ny ain'le prétendazana anao fa tsy ny anarona niny aloha mamay anao zay na tonga an'io ray volana stapa ray volana stapa mivelo vo ity pozina ty zao fa naninona mety hoe teny efa tsy voavitra tsony vera olonao za tsy miditra am'izay za tsy teny an'izany androany satria mety ampalahelo ny dokotera zany hoe zay ny nanao zay afaka isorana ry zareo nanao ny asany misy any moa ny enao manjery satsasany eo hoe manahirana ihany le dokotera sasany ajany ko aniny fa isorana zay vitany zareo fa na inona tsy maintsy mametraka alahelo le olona satria ela laotra ny filazana marina de miayajahatra be da be le olona zany ane zavatra communication de crise rehefa velanao iparita koatra zany ayahan'ny olona de na inona ny lazay nomaly de minoa ianao fa mbola betsaka indray ny iteny ary am'izay de iteny kosa am'le fahazarany toko tsika rehetrarehetra nareo amin'ny inty izy ny Facebook sinsisy fitaovana ane reo olona fitaovana aneon'ny olona ny alahelo ny atezera ny fitiavany ny ayahany fa tsisy maharatsy an'izany ny ratsy fotsiny de malaza loatra eto amintsika ary fijery azy milalao an'izany koa fitonam-panjakana amin'ity olona tsy mitonona anarana mandainga rehefa manoratra amin'ny toy ireny fa fitaovana io ce n'est qu'un vecteur de communication fa tsy hoe nareo amin'ny réseaux sociaux atra zay ndrona nahirana an'le olona satria vo miteny eo anao de efa enregistré ny olona efa fantatry ny olona vo mandehana any ambany voatra kely de efa manana telefona mienregistré kely izy de tratra eo anao zay zany tsy ary zay matezitra amin'ny fanjakana fa tsy hitako mihitsy ny isak'izay miteny le anina de ny ao amin'ny réseaux sociaux ao ny olona maneho ny alahelo ny ayahany ny fitiavany fanohanana anao na ny tsy fitiavana amin'ny zavatra ataonao de enao mpitondra
dia anjarinao mandanjalanja fa raha fenonao valy tenina olona miafina fotsiny amin'ny anatin'ny compte fake be tabe ty dia ireo no miady eo a dia maty le olona satria tratrany aretina. Ya isan'ny asiko resaka ihany koa tompony mikasika ny ty ACM moa zany aviation civile de Madagascar mikasika n'ilay avion hoe miisa 5 omena immatriculation ahoana ny fanebikevitra mikasika io. Tena loza satria menatra ny tena hoe ahoana moa ny eritreretana an'izany nanomezana immatriculation malagasy an'izany be zany Boeing 777 anankidimy zany hoe asa eto Madagasikara dia nanomezana an'izany ohatrany tsotsotra kely le resahana fa mifanojo amina zavatra manahirana be tsika malagasy amin'ny zavatra io. Orinasa kely fahafitarako azy rehefa nijerena misy orinasa kely mitondra ny anarany io eto Madagasikara raha ny taremarika aloha dia kelikely izy fa tsy mbatatra zay ao ambadika eo satria manao zavatra be tabe le orinasa manao girofle manao an'ity dia misy kely ao hoe mikarakara resaka transport aérien koa izy maty ary rangaty tsy manana an'izany 5 Boeing zany izany izy io no moramorain'ny fitondram-panjakana ohatr' zany nanomezana immatriculation malagasy sanatriny zany ohatrany hoe le bisikileta tsy anosy be lozany zany inona no mitranga any Iran no tratra le avion any no hitan'ny olona hoe immatriculation malagasy any ireto zay vao mikropaka satria fantatra tsara ny zavatra misy eto amin'izao tontolo zao amin'ny lafiny fifandraisan'izy ireo États-Unis Europianina raha tsy tena efa tsy ireo amin'ny Iran anazy fa tsy dirako zay kanefa avion any aminy avy any aminy no lasa tafiditra tany Iran mba azontsika tsaina ve zany fa zao io tsy mamofopofona tsony fa tena maimbo kolokolo io kely lavitra noho izany na nenjehany olona atao amin'ny ACM tao ary tadidiko misy tamin'ny fotoana andro zany apiditra hélicoptère anankiray zany vao tamin'ny élection 2023 farany teo fa atsitolony zany kitivy ireo olona avion anankidimy dia nahazo taratasy fotsiny tao dia tsy mihina hoe dia mety mipanatanteraka ny DG sy ny PCA-ny zay mipanatanteraka amin'ny ACM fa mino fa baiko vany ambony io matoma sa manao an'izany le misy olona ambonimboniny manao an'le izy ka eto zany dia misitona ny sain'ny mpitondra mihitsy hoe fa atao ahoana ty fireneny ty atao ahoana ty fireneny ty za zao dia olazainareo indray nareo dia manao zay manaratsy endrika Madagasikara nareo ny tena manaratsy endrika Madagasikara tompoko zao zavatra mitranga zao ataon'ny olona plaque tourna satria vidanany taratasy tsika ohatran'ny olona mividy taratasy tsy manany reny dia mividy taratasy tsy izy tsy anina dia mivarotro tsika zay le lazaiko teo ohatran'ny olona ame lettre taratasy fanomezan-dalana ny taxi brosy andeha hoeria mahitsy zany sisa atsika inona ny ao ambadiky zany iza ny ao ambadiky zany iandry ny olona vany velany foana ve tsika mamoaka an'izany nefa eto amintsika manao sonia an'izany hity zany tamin'ny volamena hity zany dia mbola mandraka androany zay ny tena zava-dehibe ny mahavaky fo mihitsy hoe tena lasa ny arenatsika lasa ny mahantra ny firenena mbola mihozongozona amin'izany ny fiandrianam-pirenena maizy atsika mihitsy etretinao reo ne teny etretan'ny olona atsika amin'izany hoe tena fahidiny zany Madagasikara zany andalana ianao makao amin'ny Maurice hoe angataka immatriculation ny avion mauricianina anao dia mifoaza maraina ianao ny eto amintsika zany mandeha ho azy ohatra mividy raha manonaka fotsiny rehefa tiana anomena ka zay ny lazaiko hoe tsy mamofopofona ntsony fa tena maimbo kolokolo mihitsy io ka anjaratsika rehetrarehetra mieritreritra fa manahirana dia manahirana tokoa ny fomba zao fotoana zao ty manamaloka be na inona poerapoera ataotsika manaro tsarona n'izany fomba fitantanan'izany zany fahoriny eto amin'ny firenena ny resahantsika teo zany dia manamaizina Madagasikara zany na inonina na ho tonga ny sadeky tsara tonga ny sadeky tsy maninona ane zany tsisy olana zany raha za manokana tsisy olana amiko zany fa dia maloka tanteraka ny antsika manamafy fotsiny amin'ny sadeky ngamba zay no farany ozy hoe
tsisy maharatsy satria torotsika zao iny zany tsy tokony anaovana communication be tabe tsony amiko aloha torotsika de torotsika de io tsika président Sadek ohatrany tamitsika taloha président koa be za président no OIF toro zany fa tsy zany anaovana communication isaky zay mihetsika eo fa ny tokony mampieritreritra ny manjakana malagasy zao raha miverina kely tsy toteny isika farafaratsy ny tamin'ny fifidianana niny lehiben'ny commission union africaine iny na ny Sadek ary tsy nanaiky ny candidat atsika tsy toteny ny président atsika tsy toteny ny fanjakana malagasy zara raha nisy rotelo manaraka an'le atoky fangatahana nataon'ny malagasy nefa malagasy ny andray an'ny Sadek any zany ny tokony mampieritreritra atsika amin'ny asa zay atao hoe ahoana ny azahoantsika ny fankatoavana an'ireo olon'ireo fa ianao zay ho lasa mpitarika fotsiny iny normal iny torinao le izy de alefa n'le izy ko ianao membreko fa amiko zao zany ny tena tokony mampieritreritra ny olona mifanoa anaty dossier hoe comment recouvrir la confiance ndreo olon'ireo fa niny tsika tsy fatokisan'ireo olon'ireo le candidat atsika avy ny tena ratsy fa maninona amiko zany zao ny anisan'ny asa lehibe akoatran'izay misy asa vanandro ao resaka économique sy ny sisa zany zavatra standard zany ianao zany mba manaroatra ianao am satria aty aminao le izy ianao ny président mba azahoany ny firenenao tompontsoa inona le tolotra ataotsika lafiny inona tolotra lafiny agriculture ve sa lafiny teknolojia ve sa inona ny azosika tolotra amin'izany zavatra irahana mandritra ny volana maromaro zany zay zany mba inasandrasako am'le izy fa ty resaka raha vao miresaka Sadek de fialonana mialina indray ry zareo fa eto lasa président Sadek hoe voko zany hoany lasa iva loatra le ady hevitra am'le izy fa za zao raha fa mba mieny ministre ny affaires étrangères sy ny sisa marina hoe izy hoe de amoaka melohan'le izy fa mba hazo resahana zany hoe inona reny singa lehibe mba azotsika antenaina amitsika zany filohany Sadek zany inona ny tsy maintsy arenitsika inona norme io zao ny resaka fifidianana inona mba zavatra hoentsika milohan'ny Sadek amin'ny resaka fifidianana teto amitsika alatra fotsiny be tabe inona ny resaka atao anatin'io inona ny resaka atao anatin'io démocratie miembotra io fa de jarony zareo mieritreritra fa mampalahelo fotsiny sady manahirana foana zany mieno rehefa miteny na filoham-pirenena latsaka am'izany hoe mialina na sisy mialina anao amin'inona zay rehefa mandroso Madagasikara tsisy mialina anao io fa zay ampandrosony tanindrazantsika ane no mamay anay mampiteny anay io inona nefa ny mety hoe tena hoandrasantsika anatin'izay sa hoe ijanonao fivoriana fotsiny re de horavany tsy anao rehefa tsy manana inona tsika de mipoerapoera sy miglabona mitobila tsara tarerany arabe fotsiny sakanana daoly asa aloha raha janona tsy miasa dolona hoe malagasy fa misy fivoriana Sadek fa zay nolazaiko anao hoe zany fomba mampanao ne zany aneny mba m'intéressen'ny olona mety hoe le olona lavitra be any ve moa fa raha za manokana zao raha mamienao an'izy de io zay inona ary zany no entin'reto fanjakana reto eo amin'ny lafin'ny démocratie eo amin'ny lafin'ny politika zany satria izay koa ny Sadek eo amin'ny lafin'ny sécurité eo amin'ny lafin'ny ara économique sy zay fampandehanao anatiny eo hipetraka avy fanontaniana maninona malagasy tsy natokisanareo tamin'ny fifidianana inona ny antony zany tokony ho vovaly eo akoatrany misavatra maromaro standard ary azadiny fa nanomboka tamin'ny 2002 niditra lalina be teto amintsika ny Sadek ary rehefa misy crise eto de ny Sadek ny tena mandeha aloha na tonga ny Union africaine tonga ny ONU sy ny sisa fa ny Sadek no eo amin'lohanao rehefa misy ny zavatra manailana makasitraka na tokony raiky iresadresaka atao anatiny zao fandarana tsotsotra manokana teto amin'ny TV Presse Matara mankasitraka atsika tsotra toko